Afantatra kosa fa ampiakanjo ny Maquis de Madagascar mandritra ny roa taona ny orinasa Nino Design totosa ny talata tolakandro teo ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny malagasy rugby sy ty marika mpampiakanjo saika ny fanatanjahantena malagasy amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao ity. Reo taranja iraisana moa no tena ampitafiny ity marika Nino Design ity, mbola namana Norbert Kotomalala ihany no amitina izay vaovao izay. Iova endrika ny fanamen'ny Maquis de Madagascar manomboka izao amin'ireo lalao rehetra hatrehany. Totosa ny talata tolakandro teo tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny fanaovatsy ny fiaraha-miasa eo amin'ny malagasy rugby sy ny orinasa Nino Design International. Fanarahana ny teknôlôjia vaovao no nahatonga anay hiara miasa amin'ny malagasy rugby hoy Andriamatora Zafy Mamonjy Jocelyn, filoha general ny orinasa Nino Design. Mandritra ny roa taona ary dia Nino Design no ampiakanjo ny Maquis de Madagascar amin'ny lalao rehetra izay ataony. Itafy arianeo ny maha-malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nino ihany koa dia manamarika ny fivelarany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena samy mahazo tombontsoa izany ny roa tota na dia teo aza ny fifampiresahana izay anisan'ny zava-dehibe ary isorako manokana eto Andriamatoa filohan'ny malagasy rugby. Ny foto-kevitra lehibe moa dia ny hoe hitondra teknôlôjia vaovao eo amin'ny sehatra ny fampitoavana ara-panatanjahantena eto Madagasikara ka hifampitantana ny roa tota makany amin'ny fahombiazan'ny rugby malagasy. Izay manana tanjona lehibe kokoa dia ny hipetrahana eny amin'ny tendron'ny Afrika sy hametrahana ny anaran'ny Maquis de Madagascar eo amin'ny sehatra maneran-tany. Nampientsipo ary toa nitondra famporisiana moraly ho ahy sy ny mpiara-miasa amiko ao amin'ny orinasa ny tenin'ireo mpilalao raha nanateraka ny siansy photo izy ireo omaly ka toky nomenay isan'andro dia hiezaka izahay ho lavorary sy matianina kokoa hatrany ary hikaroka ny lafatra indrindra ho an'ny rugby malagasy fa indrindra ho an'ny mpanjifa ny marika Nino manerana ny nosy na ny any ampita rehetra ary. Manantena ny tenako fa ho tafapetraka eo amin'ny tendron'ny Afrika ny Maquis hoy izy ary ho fantatra maneran-tany ny lazany ho ny filohan'ny design hatrany. Andriamatoa Marcel Rakotomalala, filohan'ny malagasy rugby kosa dia zava-dehibe loatra ho an'ny mpilalao rugby malagasy ny manao fanamiana tsara. Efa isan'ny mifandresena ny mpifanandrina hoy izy ny hatsarany ny fanamiana anaovana koa tena ilaina tokoa ny fanohanana toy izao. Itsory vavolombelona ihany koa ireo mpilalao Maquis lasy vavy nandritra ny fotoana ity izay nilaza mazava fa hery lehibe ho azy ireo ny fikanjona fanamiana manara-penitra izao izahay vao tena mahatsapa hoy izy ireo tena ao anatin'ny ekipam-pirenena rehefa tsy andrinay izay akarana kianja isalorona ireo fanamiana manara-penitra ireo. Isantatra izany fanamiana vaovao izany sady ny Maquis vehivavy izay andeha any Tunisie sy ny Maquis lehilahy 15 izay andray any Nigeria etsy Mahamasina amin'ny volana Desambra.